Mpanatan'izay fanazay koa moa aloha nanatanteraka ny fivoriam-beny ny Fédération Malagasy ny tia taranja atletisme ity manao tatitra mikasika izay Ramatoa. Tatitra ara-moraly, ara-teknika ary ny ara-bola nandritran'izay efa-bolana niasany izay no tena nivoatra tao anatin'izay fivoriam-be ny ara-potoana ny fédérationna izay nambarany Ramatoa voalohan'ny fédérationna Ramatoa Lourelau Andriamahazo moa fa dia isy ny fiara-miasa matotra eo amin'ireo ligue-paritra sy ny fédérationna. Ny zavatra mivotrana dia hita zany fa mbola mila fiara-miasa akaiky mihitsy miaraka amin'ny liga fanohanana na ny mpanazatra na ny atleta fa eo amin'ny fiofanana mbola mila ezaka be mihitsy dia manaraka an'izay koa namena toky ny ligy fa misy zavatra misy fomba zany ampianarana anazy hitady vola eo anivon'ny sponsor fitady vola tady fanampiny eo anivon'ny sponsor. Nandray anjara niatrika an'ilay fivoriana daholo ve ny ligue-paritra rehetra? Ligue-paritra rehetrarehetra dia tonga daholo ankoatry ny Analamanga moa mbola tsy misy ligue fa mbola ho averina tsoatsy ny fifidianana. Ny fahitanao kosa ny fiadiana tompon'anka Madagasikara sy Kadijandrina izay natrehanao voalohany na tao aoriana ny fahalalinaao. Azo lazaina hoe mahafa-po fa misy betsaka ihany no nafaky ny recordny niezaky ny ankizy hita fa faly sady mazoto be manao an'le championnat. Voalohany moa ny tena hoe naniasaka ny championnat fa tena mahafinaritra mihitsy nijery ny ezaky ny tsirairay. Nizotra araka ny tokony izy hoe ny fikarakarana tamin'ny ankapobeny. Nizotra araka ny tokony izy tsy misy olana azo lazaina hoe olana be fa isan'andro zany izy hita fa tsy mety izay lesoko hita fa tsy mety arenina avy eo. Momba an'io moa nisy nanontany ny ligue hoe fa ahoana moa momba ny Analamanga dia nalefa nazaraina amin'ny ligue rehetrarehetra le taratasy nalefan'ny ministra dia laza zareo afa-po hoe ay moa efa tena misy taratasy mazava momba an'io avy any amin'ny ministera zay moa tsy hatramin'izay efa niezaka foana nanazava dia resy lahatra amin'izay ny ligue rehetrarehetra. Ahoana no nahafahan'ny atletan'ny Analamanga zany nandray anjara tamin'ilay faninanana? Nisy ny atletan'ny Analamanga zany izay efa nanatrika ny faninanana ny karakarain'ny fédérationna zany no solotenan'ny ligue Analamanga dia izay faninanana rehetrarehetra karakarain'ny fédérationna ka zay nanatrika an'izay ny club eto Antananarivo sy Analamanga dia ireo any no afaka niatrika ny fifaninanana tompon-daka Madagasikara.